andro fahatelo izay ifampizarantsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Isaorantsika be dia be Andriamanitra ary mpiara-malala isany noho ny tombontsoa manokana izay ananantsika ka afahantsika miaraka eto indray miaino ny tenin'Andriamanitra, mifampizara ny tenin'Andriamanitra, mampita izany tenin'Andriamanitra zany ary mamerimberina sy manantitrantitra ny fiarabanantsika amin'izao fotoana izay arahantsika izao. Ny tompony hitantsika tsirairay avy ary ny fotoana izay holalovantsika dia mba ampitomboantsika ny fiainam-panahintsika eo amin'ny fanarahana izany Andriamanitra izany. Tsara Jehova. Alohan'ny hanoizantsika ny fampahirezana dia andaontsika hiaraka hivavaka. Dia Andriamanitra ray tsara sy masina an-danitra. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana izay ifampizarana ny teninao izahay. Tonga amin'ny fotoana izay ampitana ny teninao izahay. Tonga amin'ny fotoana izay ifampahirezana izahay. Ray eo, tompo tsara indrindra. Aoka ny fanainao masina no elo lalana any amin'ny fona tsirairay avy. Aoka ny fanainao masina no hanositra motry ny mpanomponao ka fa na mampita ny sitraponao. Ka na izay mampita izany afatra izany, na ny vahoakanao izay meno izany afatra izany, dia samy ahita tombotsoa eo amin'izany teninao izany. Ary ahita fitombona eo amin'ny lafin'ny ara-panahy amin'ny alalan'izany teninao izany. Dia miresaha aminay ary satria vonona ny ainanao izahay. Ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsara Jehova. Tsara Andriamanitra. Tany amin'ny fiandohantsika tao amin'ny Salamo 4:30 dia nijeran'ilay hoe andramoka izaho fa tsara Jehova. Sambatra izay olona mialoka aminy. Raha latsaina mba malaresany azoko antoka fa rehefa navoaray izany ten'Andriamanitra izany tsika dia efa nahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary azoko antoka fa isan'andro tsika dia anao fanandramana ny amin'izany hoe fitrandrahana ny fahatsaran'Andriamanitra izany. Tsara Andriamanitra. Izay ny azo lazaina. Ary io mantsika dia nahita ny Salamo 1:5 manao hoe famandrakizay ny famindrapony. Tsara Jehova, famandrakizay ny famindrapony. Mamindra fo amintsika Andriamanitra. Isan'andro dia mikatsaka izay asoantsika Andriamanitra. Ary na inona zavatra ataontsika mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapony angambany, mety mifanaraka amin'ny sitrapony angambany, dia tsarovy fa mamindra fo amintsika Andriamanitra. Ary ao anatin'izany famindrapo izay ananany be dia be izany no ahitantsika ny fahatsarana izany Andriamanitra izany. Androantsika dia hijery toko sy andinina indray ao amin'ny fitomanina toko 7:5-20. Fitomanina toko 7:5-20 izay milaza toy izao hoe tsara Jehova ho an'izay manantena azy dia izay olona mitady azy. Tsara Jehova ho an'ny olona izay manantena azy dia izay olona mitady azy. Ny fanontaniana mipetraka zany sahala amin'ny ampahany efa napetraka antsika hatramin'izay ihany dia hoe rehefa inona isika no manantena izany Andriamanitra izany. Rehefa inona isika vao mitady izany Andriamanitra izany. Matetika raha latsaina bavy malala isany, matetika ry mpiaino malala isany dia ao anatin'ny andro sarotra, ao anatin'ny andro manahirana, ao anatin'ny andro izay isakan'ny olana sy isehon'ny olana eo amin'ny fiainantsika vao tena mitady izany Andriamanitra izany tsika, vao tena manantena izany Andriamanitra izany tsika. Ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsara Jehova ho an'izay manantena azy dia izay olona mitady azy. Na manahoana ny fiainantsika, na milamina na tsy milamina, na mety na tsy mety, dia mazava ny ten'Andriamanitra hoe fa tsara Jehova ho an'izay manantena azy sy ho an'izay olona mitady azy. Aza avela hisy olana ny fiainantsika vao mitady an'i Jehova tsika. Aza avela hikorotana ny fiainantsika vao mitady an'i Jehova tsika, fa isan'andro dia aoka antsika anantena izany Andriamanitra izany. Isan'andro dia aoka antsika hitady izany Andriamanitra izany satria tsara Jehova. Ary ao amin'ny Korintianina voalohany, toko 15:7 dia izao no zavatra lazainy hoe
raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Raha saina bavy malalisana, matetika ny fahasahiranana misy amin'izao fiainana zao, matetika ny olana misy amin'izao fiainana zao no ahatsiarovantsika an'Andriamanitra. Kanefa taddio tsara fa ity fiainana ity mandalo, fa ny fahatsaran'Andriamanitra sy famindrapon'Andriamanitra kosa dia mandrakizay. Fa raha amin'izao fiainana zao ihany izy no anantenantsika ny Kristy dia mantra indrindra noho ny olona rehetra antsika. Aza ny olana re, aza ny toe-javatra re no hitadiavantsika an'Andriamanitra, faoko atsika hitady azy ary anantena azy amin'ny fotoana rehetra rehetra. Ty Andriamanitra ty ange dia tsy fanaovana an'ilay fitenenana hoe filandra tsy mahita. Tsy izay Jehova, ka rehefa tiatsika tadiavina izy dia tadiavina, rehefa tiatsika haman'ny olana izy dia tadiavintsika ary antenantsika. Faoko ho fantatsika fa Jehova dia tsara amin'ny fotoana rehetra, na mitady azy tsika na tsy mitady azy, na manantena azy tsika na tsy manantena azy, tsarovy fa tsara Jehova. Narotra ny mahatadidy ny tantarany ireo namany Daniela telo lahy rehefa lasa kibabo tany amin'ny toerana izay nisy azy, ary nisy ny fotoana izay nizirizirin'ny mpanjaka sy ireo mpanapaka mba ahafahana miakohaka amina sary vongana anankiray. Kanefa tadiditsika ny tantara fa izy telo lahy dia tsy nety ny ankoaka tamin'izany sary vongana izany. Nafanaina impito ny lafaoro, natao izay tena farany mamay, ary hitantsika tao anatin'ny tantara fa natsipy tao anatin'izany afizany izy telo amin'ny rahalahy. Ilay miaramila nanipy dia maty vokatry ny hafanan'ilay lehilahy, fa izy telo amin'ny rahalahy kosa dia niampy anankiray dia ilay zanak'Andriamanitra izany. Tsara Jehova. Ary zatra nafinaritra tamin'izy telo lahy amin'ny rahalahy reto dia ny lay fahasahiny miteny, raha jeretsika ilay toko sy andiny dia hoe indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay. Tsara Jehova raha latsaina bavy malalisana. Fahasahina zany. Ary azoko antoka fa ny fanandramana izay efa niainan'izy ireo isan'andro isan'andro, azo antoka fa ny famindram-po izay tsapan'izy ireo tamin'Andriamanitra isan'andro isan'andro no nasahiny teny tamin'ny fotoana io hoe Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay. Ary jerentsika tsara nge nytohiny, fa raha jerentsika nytohiny dia izao no voalaza hoe ary na tsy izany aza, ary na tsy izany aza, izany hoe na dia tsy hamonjy anay ary izy, na dia ho may ary zahay, na dia ho fatony ilo lafio ary zahay. Raha latsaina bavy malalisana. Fahasahina nge zany, satria izy ireo dia mahatsapa fa tsara izan'Andriamanitra izany. Tsara Jehova izay manantena azy dia izay olona mitady azy. Izany toe-javatra zany no niainan'izy ireo, ary izany toe-javatra izany koa no tokony hainantsika, ilay fahasahina hoe na hamonjy Andriamanitra na tsy hamonjy Andriamanitra, araky ny fiheveran'olombelona zany io, fa Andriamanitra dia mamonjy foana. Dia tsara izan'Andriamanitra izany. Tsara Andriamanitra izay nona. Androandro ve ianao mba afaka miteny, sahala miteny izy mirahalahy hoe tsara Jehova izay tomponay. Ary na ino nitsanga amin'ny fiainanay, tsara izan'Andriamanitra izay nofidianay izany. Ndraindraitsika dia manery an'Andriamanitra anaraka izay sitrapontsika, satria angamba hoe be fitiavana ve Andriamanitra, satria angamba hoe be famindram-po ve Andriamanitra, dia mieritreritra tsika fa hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia izay mety amintsika ny atao tsy ry havana. Ny fahatsaran'Andriamanitra tsy izay mety amintsika, fa izay fantatr'Andriamanitra fa mahasoa atsika, izay fantatr'Andriamanitra fa tokony hitondrana izany fiainantsika izany. Tadidiko tovolahy anankiray, rehefa tava resaka tamiko izy dia nanantona tao an-trano resaka hoe pasteur, tena manana olana dia nitantarany olana teo ty tovolahy ty. Mazava ho azy raha tena bavy malalisana fa rehefa olana andresahanao, ny vahaolana akaiky indrindra dia tsisy afa-tsy miresaka amin'Andriamanitra dia nivavaka izany. Ary rehefa noteneniko izany tovolahy izany hoe mivavaha mafy fa Andriamanitra no many olanao, dia izao zavatra navaly ana ary somary natsikaiky sy nampimena izy hoe leza nge pasteur izy, raha vao mivavaka be ianao dia ohatrany hoe tsy mivaly izany le izy. Raha latsaina bavy malalisana, fanandramana hafahafa izany. Fa Andriamanitra dia izao, tsara Jehova, ary tsara izy amin'ny fotoana rehetra, tsy araka izay ilantsika anazy, fa araka izay anehoan'Andriamanitra amintsika izany fahatsarana izany. Fomba telo no entin'Andriamanitra sahamaliana antsika na anehoan'Andriamanitra amintsika izany fahatsarana izany.
ny fomba voalohany dia zao rehefa tsy tsara ny fangatahntsika na mety rehefa tsy mahasoiny zany fangatahntsika zany a dia tsia no avaliny zany Andriamanitra izany fa valy teny zany ndraindray misy olona tsy mianatra akory izy tsy mandray lesona akory izy misy ankizy azafady kanefa mangataka no mba afampanadinana zavatra tsy mifandray mantsy zany terenao Andriamanitra naraka ny sitraponao ianao tsy mianatra nefa terenao Andriamanitra anafaka fanadinanao ry mpiaino malala isany fomba anankiray zay fan'Andriamanitra maneho ny fahatsarany dia ny fahamaliana hoe tsia amin'ny fotoana sasatsasany ny fomba faharoa koa dia zao misy fotoana Andriamanitra izay mampiandry atsika betsaka amintsika ny tsy tia miandry fa ny zavatra tadiavintsika dia hoe zao dia zao rehefa misy zavatra tadiavina rehefa misy zavatra angatahana dia zao sarotra amintsika izany miandry zany kanefa Andriamanitra dia tea nefa atsika Andriamanitra dia tea molavolatsika mba ananatsika izany faharetana zany zany natao hoe fahatsaran'Andriamanitra tsara Andriamanitra ka na tsy izany ny valiteny azotsika na mbola miandry ny faliteny azotsika ry ava malala isany eo tsara Andriamanitra mazava ho azy fa ny fomba fahatelo mba hanehoan'Andriamanitra izany fahatsarana zany na amalin'Andriamanitra ny vavaka izay ataotsika dia ny hoe eny ary io ny tena tadiavintsika matetika io tena eny io no ritsika matetika hoe rehefa miteny aho hoe zao rehefa mangataka zao dia eny tadiavintsika ara-dalàna zany satria mety zay ngamba ny maha-olombelona atsika kanefa aoka ho tsaroantsika fa Andriamanitra dia maneho ny fahatsarany amin'ny fomba rehetra mety laviny ny fangatahantsika mety ampiandrasantsika mety ekeny avy hatrany fa izao tsara Jehova satria ny mahasoa atsika tadiava zany Andriamanitra zany raha jerentsika amin'ny Jeremia 9:1-20 Jeremia 9:1-20 dia ozy izy izao mahalala ny hevitra iverako anareo hevitra mahatonga fiadanana fa tsy mitondra loza mahalala ny hevitra iverina antsika Andriamanitra tsy araka izay heverantsika azy fa araka izay heveran'Andriamanitra azy tadidiko indray mandeha dia efa nanana izany fanandramana zany tamin'ny fiainako andeha amin'ny toerana anankiray somary lavidavitra ny Antananarivo tamin'izay fotoana zay ary maika satria amonjy ny fisokafan'ny birao mety ho be dia be ny olona amin'ilay birao ary nangataka tamin'Andriamanitra mba ahita fiara faran'izay aingana ary ny ainga maraina atao tokantrano tamin'izay fotoana zay izy nareo rehefa tonga tety amin'ny tobo fiantsonana dia nisy fiara anankiray ny teny hoe tsy ampiray ny azakazaka nefa ny tao anatin'izany fiazakazahako zany no nisy olona anankiray nitsofoka tampoka tao anatin'ity fiara ty teo dia ohatrany hoe ketraka ohatrany hoe kivy ohatrany hoe nitsalasala satria raha voarainga tany an-trano dia natao ny vavaka ary nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy mba ahita vahaolana faran'izay aingana ahafahana mamonjy izany birao zany fomba fijeriko maha-olombelona anahy mihevitra angamba fa tsy nainy vavako Andriamanitra mihevitra angamba fa tsy namaly vavako Andriamanitra kanefa inona ozy izy tsika nitsanga rehefa nandeha io fiara zay mbola voanameno indray zany no dirako za zany miditra voalohany anatin'io fiara anankiray voafinoana io ary tao anatin'izay dia nivavaka foana Andriamanitra zay ngamba ny sitraponao izay mihitsy ny sitraponao fa engany aka ho feno aingany ty fiara ty ary mba ho tonga any amin'ny toerana izay ale androany ino izy nareo zavatra nitranga rehefa feno aingana tokoa ny fahafinoana zany fiara zany ary nenga teo amin'io toerana io zahay dia rehefa lasa lavidavitra dia indro ilay fiara izay tsy ampiray fa ampanina izany fiara izany ary nisongona n'ilay fiara izay mbola voanameno tondra lasana bavy malala isany ry mpiaino malala isany tsara Andriamanitra malala ny hevitra izay verina atsika izay mitondra atsika ho amin'ny zavatsoa fa tsy ho amin'ny zavatra ratsy akory mety izy atsika anaiky ny sitrapon'Andriamanitra mety izy atsika hitady an'izany Andriamanitra izany mety izy atsika higoka izany famindrampon'Andriamanitra izany fa tsara ity Andriamanitra ity arak'ilay voalaza tany am-piandohana teo dia hoe andramika izaho fa tsara Jehova fa mandrak'izay ny famindrampon'i Jehova tsara Jehova ho an'izay manantena azy dia izay olona mitady azy tsara izany Andriamanitra izany ary firifiry amin'ny fiainantsika no mety andalo izany fanandramana izany tsika mety fanandramana izay maneran'Andriamanitra anaraka ny sitrapontsika kanefa Andriamanitra dia malala hoe eny Andriamanitra dia malala hoe tsia ary Andriamanitra dia malala hoe miandry aloha kanefa ny tontolo kevitra ao anatin'izay rehetra izay dia ny anehoan'Andriamanitra amintsika fa tsara izany Andriamanitra izany fotoana izay tokony ahatsapahantsika
ny fahatsaran'Andriamanitra izao. Andehantsika anandrana izany fahatsarana izany. Andehantsika hialoko amin'Andriamanitra satria ao amin'Andriamanitra irery ihany no ahitantsika izany fahatsarana izany. Andehantsika higioka ny famondrapon'Andriamanitra izay ahitana ny fahatsaran'Andriamanitra ary andehantsika hitady sy hialoko amin'Andriamanitra, anantena izany Andriamanitra izany satria tsara izan'Andriamanitra izany. Raha jerentsika averintsika ilay fitomany toko fahatelo azafady andiny fadimy amby roapolo dia izao ny zavatra resahany hoe tsara Jehova ho an'izay manantena azy dia izay olona mitady azy. Fotoana tsara indrindra izao. Antenao izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Tadiavo izany Andriamanitra izany fa tsara izy. Andriamanitra hitantsika tsirairay avy ka ahafahantsika mandray izany foto-kevitra sy vedin-kevitra ahafahantsika miatrika ny fiainana sy ny toe-javatra misy rehetra amin'izao fotoana izao. Hiaraka hivavaka itsika. Andriamanitra raha eo, Andriamanitra tompo masina ireny an-danitra, misaotra anao noho ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao noho ny amin'ny fanehoana ary ny fampahiratana ny masonay fa tsara ianao. Tsy araka izay mety aminay, fa araka izay tondranao anay satria fantatray fa ianao dia tondranay any amin'ny soa fa tsy tondranay any amin'ny loza. Meteza ianao mba hampitoetra fananao masina amin'ny tsirairay avy ary izay dia mba hanaiky asan'izay fanahy masina izany mba ho resy lahatra fa na endy na tsy na mampiandry ny valiteny izay omenao dia ny soa ho anay izany, ny famondram-po ho anay izany ary anehoanao ny fahatsaranao izany. Dia makasitraka indrindra Tompo noho ny amin'izany teninao izany. Tonoana vavako ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.